Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tenako ary manonona ny fiadanany sy ny fahasoavany ary ny fahatsarany ho aminao sy ny ankonanao indray amin'ity andro vaovao izay hiaonantsika senao ity indray. Tonga ny tenako ampanetretena hitondra indray izara ny hafatra izay napetraka Andriamanitra ato anatiko ho vatsin-dalana ary fanohanana an'izay rehetra efa ho reraka ary fampanantenana ho an'izay rehetra efa very-hevitra. Andesa senao hiaraka mamaky ny bokin'ny Kolosianina. Kolosianina toko 7 dia ny 9 ka hatramin'ny 10. Fa ny mialohan'izany rehetrarehetra izany dia manasanao izaho hivavaka. Hangataka ny fanahy masina ary hangataka an' Jesosy Kristy tompo hiasa amin'ny fahafenoana amin'ny fotoana rehetrarehetra izay arahantsika senao eto indray anio. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanako lahatokana ny mbola hanonanay ny anaranao. Misaotra sy manome voninahitra anao izay ny amin'ny tombonandro mpahavelomana nomenao anay. Misaotra midera mankalaza anao izay ny amin'ny fahafahana mbola ahafahan'ny vavanay misokatra. Alandratanay avy ny anaranao, hiderahanay sy hankalazanay ilay anarana be voninahitra. Jehovah Andriamanitra iray asandratra avy ny anaranao. Fa ny anaranao ilay be voninahitra, Jesosy Kristy zanako lahatokana ary ny fanahy masina no mbola nampijoro anay na toy izao anay ary mbola nahafahana indray niaona eto indray amin'ity andro androany ity. Ka izany indrindra no tsy hanginanay fa hidradradradrahanay hamezanay voninahitra ny anaranao manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny tombonandro mpahavelomana izay mbola nomenao anay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fikarakaranao. Jesosy misaotra betsaka ny amin'ny famolavolanao. Misaotra fanahy masina ny amin'ny taridalana isanandro isanandro izay menao anay. Mangataka izay hoe miasa feno eo amin'ny fiainanay anjakao ny momba anay rehetra, esory izay rehetra tsy avy aminao dia ankehitriny ihany koa izay tonga amin'ny ora sy fotoana izay hizarana andrenesana ny teninao indray. Za fitaovana fotsiny Jesosy fa tsy misy avy amiko ary tsy mahay na inona na inona za fa ianao ilay Jesosy Kristy tompo ilay namorona namolavola ny karakarany mbola angatahako sy dongiko hametraka ny teny eo ambavako ary ampiteny amin'ny alala fananao masina. Hampangino izay rehetra tsy avy aminao ary na inona hery sy tanjaka izay ananako hampangino izany Jesosy fa aoka ny voninahitra ao no iseho eto androany. Dia misaotra betsaka Jesosy mangataka ihany koa za ho an'ny vahoakanao izay miaino an'izao hafatra izao. Ianao hanome ny fananao masina hiasa sy hanjaka any anatin'ny tokantrano any anatin'ny fonony tsirairay avy any. Dia ianao no hiteny Jesosy ianao no hanokatra ny masom-panahy amin'ny fanahy masina ary ianao ihany koa no hanome azy fo mahay mandray ny teny izay tiany Jehovah Andriamanitra iray ho ampitaina aminay tsirairay avy indray androany. Hampangino ary izay rehetra tsy avy aminao fa aoka ianao Jesosy Kristy tompo sy ny fanahy masina no hiteny araka ny fombanao fa miaino izay vahoakanao. Misaotra Jesosy malalo voninahitra dianao rery ihany. Halleluja. Amen. Amen. Araka ny teniko teo dia ny Kolosianina toko 7 dia ny 9 ka hatramin'ny 10 nandeha ho vakiantsika. Angalatsika indray vatsin-dalana taridalana ho antsika tsirairay avy hoentintsika hamakivaky anty andro vaovao volana vaovao fotoana vaovao izay nomen'Andriamanitra asenao ity indray ry havana. Lohahevitrintsika moa izay mbola voizina mandritra n'ity volana ity dia nampitondraina ny lohahevitra ny hoe voninahitra. Halleluja. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra fa izy koa no manome izay ity nomena azy nefany. Halleluja. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa izy ilay teny tonga nofo. Ny soramandry eo ambony ny tokony hanariana ny asan'ny nofo sy ny hitondran-tena miendrika ny filazantsara.
Koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tananankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitsika. Dia ao amin'Andriamanitsika. Raha iseho Kristy fiainantsika dia miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fitsangatsangana, fahalitoana, firehetam-po, fanirian-dratsy ary ny fieremana. Dia fanompo-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fahamarinana. Izany koa no nalehanareo fahiny, fony mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany. Ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araky ny endrika izay nahary azy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana fanteninao fahamarinana. Halleluja. Amen. Dia mbola ho ampitomboana ho amintsika tsirairay avy ny fiadanana mba hampasoavana avy amin'ilay Jehovah Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompo ary ny fanahy masina ry havana. Amen. Ny voninahitra hozy izy ato eo no lohahevitra izay voisintsika ao anatin'ity volana ity ry havana. Ahoana hozy izy eo amin'ny 14? Raha iseho Kristy fiainantsika dia miara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Halleluja. Raha iseho Kristy dia miara-iseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo izy. Iza ilay ianareo io? Isasenao ry havana. Ilay iseho iaraka amin'ny voninahitra Kristy amin'izay andro izay. Fa kosa nambarany eto amin'ny 15 makany mandrapatapitry ny 15 ry havana. Dia hozy izy hoe kavonoy hozy izy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany. Izany hoe raha tiantsika ry havana ny seho miaraka amin'ny Kristy miaraka amin'ny voninahitrany dia vonoina ny momba ny tenantsika rehetra ety an-tany. Inona aby ry havana ilay zavatra asiany soratra masina ho vonoina ny amin'ny momba ny tenantsika ety an-tany? Dia nosoratany nambarany mazavatsara izany manomboka eo amin'ny 15 io izay mivaky manao hoe dia ny fitsangatsangana, ny fahalitoana, ny firehetam-po, ny fanompo-tsampy izany. Fa izany zavatra izany ozy izy no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Izany zavatra izany ry havana ny mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary rehefa tezitra amiko sy aminao ilay Jehovah Andriamanitra dia mazava ho azy fa tsy hitafy an'izany voninahitr'Andriamanitra izany zasenao. Fa raha kosa mamono an'izany zavatra ny nofo izany izasenao ety an-tany dia rehefa tonga ny ora sy fotoana izay isehoan'i Jesosy Kristy Tompo eny amin'ny raolanitra dia hiaraka zasenao hitafy ilay voninahitra izay nampanantenan'i Jehovah Andriamanitra tadidio mandrakariva ry havana. Fa io Jehovah Andriamanitra izay topontsika io tsy olombelona io ka handainga
na zanak'olombelo, tsy olona io ka andainga na zanak'olombelo io ka anenina, fa ny teny rehetra izay nolazainy, izay nampandratany ao anaty baiboly ao manomboka any amin'ny Genesisy mandrapa tonga ny any amin'ny Apokalipsy ry havana, dia tadidio mandrakariva foana ataovy ao anatin'ny saintsika isan'andro fa marina io. Ary tanteraka io ny teniny dia milaza manao hoe ny teny rehetra izay naloky ny vavan'Andriamanitra ozy izy tsy misy miverina foana any aminazy raha tsy efa tanteraka amin'izay nampandrahana azy. Raha nanome toky izy teto ry havana, fa raha iseho Kristy dia raha iseho aminy koa tsika amin'ny voninahitra. Haleloia. Ataoko hoe tsy misy ngamba tsy katsaka an'izany hoe voninahitra izany. Tsy ny voninahitra ara-nofo raha ny voninahitra ara-nofo aloha dia esory ry havana. Alaviro anao izany hitady voninahitra izany amin'ny nofo, amin'ny olombelona. Ozy izy ny tenin'ny soratra masina manao hoe izay manetry tena ozy izy no asandratra, fa izay manandra tena ozy no ahetry fa izay manetry tena no asandratra. Haleloia. Endry havana, izay manandra tena no ahetry. Mampitandrina antsika senao soratra masina manao hoe tandremo ny firehariana, tandremo ny toe-po, tandremo ny fitenenana, tandremo ny zavatra rehetra izay nampitandrema ny soratra masina ry havana. Fa izay manandra tena no ahetry, ary ny voninahitra ozy Jehovahandriamanitra dia tsy omeko ny hafa. Izy irery ihany no mendrika an'izany, fa kosa nampananteny izy, fa raha ialatsika, raha vonoatsika ny momba ny tenantsika izay ety an-tany ozy izy dia raha iseho aminy koa sika amin'ny voninahitra. Raha vonoatsika tena nataony mazava tsara ry havana hoe raha vonoana ozy izy koa amin'izany ozy izy koa vonoa ozy izy ny momba ny tenanareo. Izany hoe raha te hitafy ilay voninahitra Jehovahandriamanitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika rehefa tonga ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo eny amin'ny raolanitra, dia vonoiny momba ny tena ry havana. Mety sarotra be zany sarotra be zany. Ny olona amin'izao dia tia tena, mieboebo, tia laza, tia voninahitra, miseho fa manam-bola, manam-pahaizana, mbola tanora, tsara tarehy, dia hoentina hirihariana daholo izany zavatra rehetrarehetra izany, ary tedavana voninahitra hoe izaho nahavita be teo amin'ny tany sy ny firenena, izaho nahavita be tamin'ny rakoto dia mirehare, zange raha tsy nisy anange ino ohatran'izao raha tsy zange ino ohatran'izao tena zany ry havana ny fiainantsika zanak'olombelona. Tena zany ny fiainantsika zanak'olombelona. Ratsy zay rehetra atao, zay rehetra lazaina dia ratsy daholo. Nefa fantatrao ve fa mbola misy ambony noho ianao ao, ilay tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany? Dia ilay Jesosy Kristy Tompo, ilay Jehovahandriamanitra namorona anao. Tadidio ry havana fa hoy Jehovahandriamanitra hoe ny voninahitra dia tsy omeko ny hafa, fa izay manandra tena no ahetry. Ary izay manetry tena no asandratra ozy izy ny tenin'Andriamanitra ry havana. Te hitafy ny voninahitra Jehovahandriamanitra ve ianao raha tonga ny ora sy fotoana izay hiavian'i Jesosy Kristy Tompo eny amin'ny raolanitra? Vonoy aloha ny tenanareo ozy ny sokatra masina. Vonoy aloha ny tenanareo ozy ny soratra masina. Fa rehefa maty izany rehetrarehetra izany dia hitafitsika Kristy. Dia rehefa Kristy no hitafitsika ry havana dia raha hitafy ny voninahitra Jehovahandriamanitra sasenao miaraka aminazy. Andeha ho tohizantsika ny teny ry havana. Andininy fahenina. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fa narahana. Izany zavatra izany ry havana mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa tezitra
dia tena tezitra tokoa. Eny fa na dia Andriamanitra be famindrampo ary izy fa haitsika tsara ry havana ny nandringanan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora tamin'izany fotoana andro. Tezitra Andriamanitra tena hoe nitalaonga i Abrahama nangataka taminy anie Abrahama nangataka famindrampo tena hoe nanao izay hevitra rehetrarehetra mihitsy Abrahama mba hangatana ny famindrampon'Andriamanitra mba tsy handringanana n'izany tanàna izany. Fa tezitra Andriamanitra satria efa trop loatra ny zavatra miseho ry havana. Ary rehefa Andriamanitra ny tezitra dia tena hoe manafay tena hoe tsy haiko hoe hitantsika tsara, henontsika tsara, haintsika tsara ny tantaran'izany Sodoma sy Gomora izany. Fa n'ilay vonin'Andriamanitra tamin'ny afo tsy nisy niangana ankoatra ny Lota sy ny vady aman-janany. Avy eo ary moa vadiny Lota rehefa mbola nierika nijery satria tsy nahafoy ilay zavatra nasian'Andriamanitra ialana. Tonga vaingatsira ry havana. Mampandinika asenao ny soratra masina, mampandinika asenao fana masina amin'izao ora sy fotoana izao. Mbola merikerika ve asenao, mbola mahatsiaro ireo zavatra izay asian Jehovah Andriamanitra ialana ve hovonoina eo amin'ny fiainantsika? Tandremo ry havana, tandremo. Aza merika akory fa mpanjiny Jesosy Kristy Tompo ilay ara hitafianao voninahitra. Ozy izy ao amin'ny 7 hoe izany koa no nale anareo fahiny fony mbola velona tamin'ny anareo. Fa ankehitriny ozy izy esory koa izao rehetra izao. Mbola misy ihany koa fahatezerana, ny fiafinafonana, ny lolompo, ny fitenenan-dratsy. Endry havana. Esory koa izao ozy izy Jehovah Andriamanitra fahatezerana, ny fiafinafonana, ny lolompo, ny fitenenan-dratsy. Tsy haiko, tsy mahita ny fiainanao any ary havana. Ary ianao koa mety mieritreritra hoe za aty any tsisy pahita, zany aty tsy fantatry ny olona hoe mivavaka, zany aty tsy fantatry ny olona hoe efa nandray an Jesosy. Ty mety manao izay tianao atao ianao satria any amin'ny tsisy pahita, any amin'ny tsisy mpanara-maso. Fa ozy amantsy anao hoe ry havana, tadidio mandrakariva. Fa ny fanamasina anie ka mahita ny alianao isan'andro san'andro e. Inona ataonao any? Ahoana? Na dia any anaty ranomasina, any anaty lavaka, na dia tsy haiko e. Tadidio fa hitan'Andriamanitra ny ianao e. Hitan'Andriamanitra sy ianao ry havana. Noho izany tandremo. Esory ny fiafinafonana, esory ny fahatezerana, esory ny fitenenan-dratsy, esory ny lolompo. Teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Io vavantsika io ry havana tsy natao hamoaka teny mahamenatra. Esory zany ny safidianan'Andriamanitra tadidio fa efa nosoran'Andriamanitra asenao. Efa nosoran'Andriamanitra ny vavantsika asenao hamoaka teny mamy. Fa tsy hanao teny mahamenatra, tsy hanozon'olona, tsy hitsikera olona, tsy hifosa olona, tsy ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra zany ry havana. Fa raha tia hita ny voninahitr'Andriamanitra asenao dia esory alaviro amiko sy aminao zany rehetrarehetra zany. Sarotra ozy izy ihany mety ahafahantsika hatateraka an'izany, fa tadidio. Fa raha tena mangataka amin'Andriamanitra ianao dia omeny ianao fanamasina, ary tsy vita ny herinao zany, fa ny fanamasina izay nanangana an Jesosy Kristy Tompo tao am-pasana ry havana. Ny fanamasina izay nomeny an'ireo apôstôly
izany fanamasina izany hanao zavatra mihoatra mba hahafahantsika senao ahatanteraka hahatonga antsika senao hiala amin'izany zavatra ratsy rehetrarehetra izany, mba hitafitsika, mba hisalibonantsika ilay voninahitr'Andriamanitra rehefa tonga Jesosy Kristy tompo eny amin'ny raolanitra. Haleloia. Endry havana ny voninahitra tsy omeko ny hafa hozy Andriamanitra, fa izay manandra tena no ahitry, fa izay manetry tena no asandratra. Te hisandratra ve ianao? Te hisatroka n'ilay voninahitra Jehovah Andriamanitra ve ianao ry havana? Manetretena, manetretena. Fa raha itsika sy ianao no manandra tena, dia ilay Jehovah Andriamanitra mihitsy no anandratra antsika sy ianao. Aza marary fo amin'izay fanambanimbanian'ny olona anao, mety ataon'ny olona tsinotsinona ve ianao? Endry havana, tsy maninona izany, tsy maninona izany, na iza anao tsinotsinona anao, na iza anao tsinotsinona anao, avelao izy anao izay tiany atao aminao, avelao izy anao izay tiany atao. Fandao zasy ianao hevitra mandraka arivo, ilay voninahitra izay ho ampitafiny, ho ampisaliboniny, ho ampisatroany Jehovah Andriamanitra sy ianao. Andao hanendry tena foana, andao hiaiko foana, andao hiezaka foana, hihetra eo anatrehan'ny olona, indrindra eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra. Aza mireharefa mbola tanora ianao, aza mireharefa mbola matanjaka ianao, aza mireharefa manam-pahaizana ianao, aza mireharefa mikarama amina tapitrisany maro ianao. Fa raha hirehare ihany izany soratra masina dia andao hirehare amin'ilay Jehovah Andriamanitra izay nifidy asy ianao, nanangana asy ianao, niantso asy ianao, ilay nilazana anao hoe zanako ianao, zano niteraka anao, indro hamomba anao ozy izy mandra-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Endry havana, marina amin'ny teniny eny Jehovah Andriamanitra io fa rehefa nanome toky izy, fa nome ilay voninahitra miaraka amin'ny Kristy, dia tady idio fa omeny asy ianao izany. Fa kosa nasiany condition, averiko foana nasiany condition hoe ko vonohy ozy izy ny momba ny tenanareo etỳ an-tany, vonohy ny momba ny tenanareo etỳ an-tany. Endry havana, vonohy ny momba ny tenantsika etỳ an-tany mba hahafahantsika handray ilay satrim-boninahitra Jehovah Andriamanitra iray rehefa ho avy ny ora sy fotoana izay havian'i Jesosy Kristy tompo eny amin'ny raolanitra na hialanao etỳ ambanin'ity masoandro ity. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika tsirairay avy kosa ny fiadanany sy ny fahasoavany hitoetra ary anjaka hatrany amin'ny taranaka fara-mandimbinao. Amen. Ivavaka sasenao hisaotra ny tompo ny amin'izany hafatra tsotra sady fohy nomeny nampitondrainy ny mpanompony izany indray androany. Jehovah Andriamanitra iray eo misaotra anao izahay ny amin'izany teny fampanantenana, toky, teny mamy, anatra ihany koa nefa nomena ho anay izany androany. Misaotra betsaka Jehovah Andriamanitra iray eo, misaotra ny amin'ny fahatsaranao, tena tianay tokoa ianao ary mampianatra isanandro tokoa ianao, satria tianao loatra izahay, maminao loatra izahay, tianao izahay hiara hisalobona ilay satrim-boninahitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo any an-danitra eo aminao. Raha eo izahay nefa amin'ny maha-olombelona anay dia tsy tanteraka izahay, mety hoe manaiky izahay izao fa tsy tanteraka izany amin'ny manofy sy rahanay, fa mangataka izahay ariky ny habeny fitiavanao satria fantatray loatra ny fitiavanao anay Jehovah Andriamanitra iray omeo anay ny fanahinao masina mba hahafahanay hahatanteraka an'izany, hamonoanay ny momba ny tenanay, kelanay amin'izany fitenenan-dratsy, ny lolompo, ny fahatezerana, ny vava-mandainga. Fanamasina milanao izahay, rakofy ny herinao izahay, hahafahanay
hanohatra hamono an'izany asany nofo zany ety an-tany fa iaina kosa ary satroka kosa ilay voninahitra miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo any an-danitra mandrakizay jereo ny mpanomponao jereo ny vahoakanao izay nandray an'izao afatra nampitondranao zao indray androany tehiriza ao anatinay izany omeo anay fananao masina njaka sy toetra hiasa amin'ny fahafenona ao anatinay tsirairay avy dia misaotra Jesosy malala misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra fa ianao koa dia manohana anay mandrakariva amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanamasina misaotra betsaka haverinay any aminao ilay voninahitra hanao ao an-danitra ao hanao reriany zany hanao hatramin'izao ary mandrakizay misaotra indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nanaovako izany vavaka izany ary fatorako amin'ny raha anao zany Jesosy tsy ho azony devoly satana ho ataona inona na inona horavany any am-pandehanana fa ho tonga emikamanitra eo anatrihan'i Jehovahandriamanitra ray amin'izao ora sy fotoana izao dia aniraka koa ianao ny anjelinao hamangy ny sambatan'olona any hiaro azy tanterao aminay fa ny teninao dia milaza manao hoe ny anjelin'i Jehova dia mitombo manodidina izay rehetra matahotra azy haleloia misaotra betsaka raha eo voninahitra anao reriany amen